Lafomba vaoafa tanteraka kosa indray ny farana ny hetsika andian'ny faharoa ao anatin'ny hetsika iray Diambalala na amin'ny fandaharan'asa 13 enina amby folo amby roa arivo raha nitatitra avy eo anivon'ny komite nasionaly misahana izany dia tratra ny ezaka nofaritana ary mahavelom-bolo ny asa izay natao. Natratra 2,6 hektara ny faritra nandrarana fanafody ejina amin'ny Andiambalala. Ny 7 oktobra hatramin'ny 20 desambra lasa teo ny hetsika ka faritra 7 dia Androy, Anosy, Atsimandrefana, Bongolava, Melaky, Menabe ary Vakinankaratra no nanatanterahana ny hetsika. Nomarian'ny komite nasionaly misahana ny ady amin'ny Andiambalala fa nitoy hatramin'ny 13 desambra lasa teo ny fisahana amin'ny alalan'ny sidina Nabakabaka izahana amin'ny faritra misy Valala. Distrika 7 nanatonsana izany dia distrika Nakazoabo, Antsalova, Bely-sur-Tirbiana, Mahabo, Manja, Morombe, Morondava, Sakara ary Toliara. Itoy ny faharoa sy fahatelo ny volana janoary 2024 ny hetsika araka ny fanambarana avy amin'ny CNA. Ankoatra ny fisafonana Nabakabaka dia misy ihany koa ny fizahana tanety tanterahana. Anisany nanatanterahana izany ny Taobekily Fotadrevo, Sakara, Akazoabo, Befandriana Atsimo, Manja sy Iosy ary Betroka.